Tenindreny io moa dia nadikatsika avy amin'ny hoe langue maternelle. Ny teny malagasy eto amintsika no ataontsika ihany koa hoe tenindreny. Io teny malagasy io teny iraisana eran'ny Madagasikara, ifandraisana, ifaneraserana, ifanankalozana traikefa, ampitana hafatra, ary koa indrindraindrindra ampitana ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy. Raha sy nresaka eto ny momba ny tenindreny teny mihaza eto Madagasikara dia manahoana kosa izy io atao anatin'ny fanotontoloana izay tsy azo iodivirana. Voalaza mpiaraka sy nibadinika fa anisan'ny teny maro mampiasa indrindra teo amin'ny fahatrea fitantsinana sy taomoro sady miampita sy fitany ny teny malagasy. Teny velona teny malagasy izay ary olona mateny velona azy dia tsy maintsy mivoatra manaraka ny toetrandro izy. Azantoka fa ato anatin'izao fanatontoloana izao dia vao mainka hitatra izany fivoarana izany. Fahaverezan'ny teny dia tsy midika fotsiny fa tsy fampiasana ny voambolany sasatsasany, fa midika ho fahaverezan'ny fahalalana sy fahaiza-manao izay fototra vakoka maha-olona eran-tany indrindra izany. Midika ho fahaverezan'ny fahalalana eo amin'izao tontolo izao, ny fomba fiainana eo amin'izao tontolo izao. Rehetra misy fivoarana satria resaka politika amin'ny teny. Rehefa tsy mivoatra amin'ny teny dia mikosoana amin'ny politika. Rehefa tsy mahay miteny ny tenim-pirenena mitondra na ny vahoaka dia aza manentena isy fanantenana ho an'olona roa. Ka le teny varenanana manko na misy akotsy dia entina hanehoana fa tsy mazava ny sain'ilay olona nefa zavatra lehibe tsy voafehy zavatra resahana.